Faly miarabantsika indray manaraka an'izao fandaharana izao andro farany sy ny filazantsara. Ny pasteur Mahery Razafindralambo hatrany no miditra ao tokantranonao mitondra ny fahasoavana androany. Afaka manaraka ny fampianarana ianao amin'ny page Facebook andro farany sy ny filazantsara, ao koa ny YouTube Razafindralambo Mahery. Ny radio misy anay dia ny radio Antsiva 97.6 isaky ny sabotsy amin'ny 9 maraina. Ny radio inty isaky ny alakamisy sy ny sabotsy samy amin'ny 10 maraina daholo. Ianatra indray tsika androany ny atao hoe Lalana Sy Fahasoavana. Hevitra be ankehitriny no hoe mbola tokony hitandrina ny lalàna mosesy ve ny olona aty amin'ny fanekena vaovao. Petraka mametraka fanontaniana amin'izany. Ndao aloha vakitsika ny Jaona toko voalohany 7:70 izay manao hoe fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny dikany dia raha vao miresaka lalàna zany tsika dia Mosesy ny resaka, fa raha vao miresaka fahasoavana kosa dia Jesosy Kristy ny resahana. Ahoana ary noho izy? Satria Jesosy dia niteny teo an-tendrombohitra ao amin'ny Mateo 5:7 manao hoe aza ataonareo fa tonga handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ao handrava fa anatanteraka. Dia ny 9:20 fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory ny amin'ny lalàna, na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Dia tena ilaitsika ny 9:20 manao hoe fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Teto Jesosy Kristy dia nisintona sahady ny sain'ny olona fa tonga izy anatanteraka n'ilay fanekena vaovao izay nampanantenan'i Jehova ny olony ao amin'ny Jeremia 1:30 hoe indro avy ny andro Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranaka Israely sy taranaka Joda. Misy ny fanekena taloha izay antsoin'ny Baiboly hoe fanekena voalohany izay nomena tamin'ny alalan'ny lalàn'i Mosesy, izay nitimbiasan'ireo mpanoradalàna sy fariseo ny resahan'i Jesosy Kristy teo. Ary amin'ny fotoana nitorian'i Jesosy teo an-tendrombohitra io dia mbola io fanekena taloha io na fanekena voalohany io no nanamarinana ny olona tamin'izany. Ny fanekena taloha na ny fanekena voalohany dia nomena ny olona mba tsy hano tany fa ahatahorany an'i Jehova. Rehefa avy nanome azy ireo ny didy folo Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 20 dia laza Mosesy avy eo amin'ny 20 hoe ny antony hanomezana anareo an'ireo lalàn'ireo dia mba eo anatrehanareo ny fahatahorana azy. Olona hiteny hoe mba ho eo anatrehan'ny tavanareo ny fahatahorana azy mba tsy hanotanareo. Ny fanekena taloha zany dia niezaka tsy hanota ny olona noho ny tahotra ny Jehova, tahotra ho vonoan'i Jehova amin'ny fandringanana, tahotra amin'ny afo mandoro, ka ny lalàna rehetra miisa 300 no nanamarinana azy tamin'izany. Fa ny fanekena vaovao kosa izay anamarinana antsika amin'izao vanim-potoana ny fahasoavana izao dia lazain'i Jesosy eto fa mihoatra lavitra noho izany, satria hoy niteny teo hoe raha tsy mihoatra ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra ny lanitra mihitsy ianareo. Eto no mila takarina tsara ny tian'i Jesosy lazaina amin'ny hoe fahamarinana mihoatra noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo io, satria nitoy any teny eto milaza fa tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy sika raha tsy manana an'izany fahamarinana mihoatra zany. Zany hoe tena iakinany mandrakizay atsika mihitsy zany ny fahalalana tsara ny fanekena vaovao izay anamarinana antsika io, ary lazain'i Jesosy fa fahamarinana mihoatra noho ny fanekena taloha izay fahamarinan'ny fariseo io. Lalàna ohatra tamin'ny fanekena voalohany dia milaza ao amin'ny 1:20 sy ny 2:20 hoe efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mendrika hoelohana amin'ny fitsarana. Fa ny 2:20 no milaza ny fanekena vaovao, olona hiteny hoe fa izaho kosa milaza anareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia miendrika hoelohana amin'ny fitsarana,
ary nazovy nanao hoe foky ala de mendrika ho amin'ny elo mirehatra afo. Hitanao mihoatra lavitra no ilay fanekena taloha zay manao hoe aza mamon'olona ny takina ty amin'ny fanekena vaovao satria zay mampiseho endrika fankahalana fotsiny de efa mahazo fanamelohana ho any amin'ny elo. Ny lalàna tao amin'ny fanekena taloha amin'ny andinin'ny 720 de milaza ny teny hoe efa renareo fa voalaza hoe aza mijangajanga. Fa ny takina amintsika ty amin'ny fanekena vaovao de mihoatra lavitra noho izany. Hoy ny andinin'ny 720 hoe fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ilazy de efa mijangajanga taminy tampony sahady. Tany amin'ny fanekena taloha manao an'ilay asa fijangajangana mihitsy vao atao hoe mijangajanga, fa aty amin'ny fanekena vaovao lay mijangajanga aloha de efa tena fady indrindra. Ary raha vao mijery an'ilay vehivavy fotsiny ka manana fisainana ilazy de efa mijangajanga sahady tampo. Takina famarinana mihoatra zany tsika aty amin'ny fanekena vaovao. Manaraka ny andinin'ny 730 de milaza ny lalàna ao amin'ny fanekena taloha manao hoe efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Aty amin'ny fanekena vaovao kosa de takina mihoatra lavitra sika hoe fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza manohatra zay manisy ratsy ianareo fa nazovy mamely te-maina ny takolaka ao ankavanana atolory azy koa ny anankiray. Takina mihoatra lavitra sy tsara lavitra sika ty amin'ny fanekena vaovao satria tsy mahazo manao endrika valifaty mihitsy aty amin'ny fanekena vaovao. Hitantsika amin'izany fa mitanisa n'ilay lalàn'i Mosesy tsy maintsy tanterahany zanak'Israely izy tany amin'ny fanekena taloha de mitaky fanatanterahana mihoatra tsara lavitra izy aty amin'ny fanekena vaovao. Ny zavatra mila tsikaritrsika de rehefa vakitsika hatramin'ny farany ireo fanoharana rehetra nataon'i Jesosy eo amin'ny Mateo 5 io de nanao zava-baovao Andriamanitra taty amin'ny fanekena vaovao zay mihoatra lavitra no ilay lalàna teo aloha. Satria lalàn'i Mosesy tamin'ny fanekena taloha de nibaiko tety ivelan'ny olona fotsiny fa tsy tanteraka teo amin'ny fiainany akory zany. Fa ny fahasoavana kosa de Jesosy Kristy no manome fandresen-dahatra vao anatin'le olona anatanteraka an'izany mihoatra lavitra eo amin'ny fiainany. Zany hoe ny lalàn'i Mosesy zany de baiko avy ety ivelany manao hoe aza manao an'ity, aza manao an'ry. Fa ny fahasoavana kosa de fandresen-dahatra avy amin'ny fanahy masina ao anatin'le olona manao hoe zatsy anao an'ity, zatsy anao an'ry. Ny lalàn'i Mosesy de Andriamanitra mitaky amin'ny olona mba hanatanteraka ny lalàna 1300 zay tsy vitan'ny Jiosy ary tsy ho vitan'izaniza mihitsy zany. Ny apôstôly Paoly koa aza laza fa tsy navitan'izany. Fa ny fahasoavana ty amin'ny fanekena vaovao kosa de Jesosy Kristy velona ao anatintsika manatanteraka satria tonga izy hanatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainan'le olona. Ny fanompona tamin'ny lalàn'i Mosesy tamin'ny fanekena taloha de nitanterahana tamin'ny tahotra an' Jehova. Fa fanompona amin'ny fahasoavana ty amin'ny fanekena vaovao kosa de tanterahana amin'ny fitiavana an' Jesosy Kristy zany. Ka raha nyteny Jesosy teo hoe tonga hanatanteraka ny lalàna de ny fitiavana ny nanatanterahany azy satria izy mihitsy lay Andriamanitra fitiavana. Ahoana ary ny fomba nanatanterahany n'le fitiavana ao antsika? Ny fomba nanatanterahany azy de nesorony mihitsy aloha reo aloka rehetra teo aloha de nampidiriny amin'izay lay tena-tenany izy faharoa lay tena-tenany ho ao anatintsika anatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainantsika. Ny Hebreo 10:7 de milaza an'izany hoe manaisotra n'ilay voalohany izy mba hampitoerany ny faharoa. Lay fanekena voalohany na fanekena taloha io lazainy hoe ho aisorina io eto. Mbola milaza an'izany tsara ny Kolosianina 2:4 hoe ary novonono ny soratana ny didy izay ny ampangatsika de nesorony tsy ho eo mihitsy zany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana. De hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny 9:4 avy eo hoe ko aza vela isy tsara nareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny andro firaviravona na ny voalohambolana na ny sabata. Amin'ny teny Grika izy hoe ny andro sabata. Mbola ho azavaina amin'ny manaraka ny sabata tsara lavitra sy mihoatra lavitra amin'ny lesona manaraka satria misy koa ny hoe sabata tsara lavitra.
fa ho jerentsika aloha ny tiana lazaina amin'ny hoe novonono ny soratanany didy dia ny sorony tsy ho eo mihitsy. Inona ny dikan'izany? Rehefa vakinao daholo ny dikateny rehetra na anglisy na frantsay na grika amin'io dikateny io dia mazava be io teny io hoe ny sorony tsy ho eo amin'ny olona intsony ireo lalàny Mosesy ireo dia nomboany niaraka taminy teo amin'ny hazo fijaliana. Tena anao zava-baovao tsara lavitra sy mihoatra lavitra izy ho solony avy eo. Hoy ny toy an-teny ao amin'ny 7:10 hoe aloky ny zavatra ho avy ireny fa ny tenany dia any Kristy. Lalàna rehetra izay nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy izany dia aloko Jesosy Kristy. Ny tany sain'i Paoly tao anatin'izany teo ny fihinanana rehetra sy ny fisotro, ny voaloham-bolana, ny fitandremana ny andro sabata dia aloko ireny, ary efa nesorony Jesosy Kristy tsy ho eo amin'ny olona intsony fa nomboany niaraka taminy teo amin'ny hazo fijaliana hoy ny Baiboly teo. Ny fomba nataon'i Jesosy Kristy izany, rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy dia nalevina avy eo ary natsangana tamin'ny maty. Dia rehefa niverina teo amin'ny voninahiny izy dia tsy namela antsika ho irery fa nidina indray tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka ny fahafenon'ny fanahiny masina ho ao amin'ny olona mba hitari-dalana azy ireo anatanteraka ilay zava-baovao dia ny fitiavana izany io ilay fitiavana agape an'Andriamanitra eo amin'ny olona, izay ny nanaovany azy. Rehefa fenon'ny fanahy masina ny olona dia miboiboika ho azy avy ao anatin'ny olona ilay fitiavana agape. Ka io fitiavana agape io, ilay fanatanterahana mihoatra tsara lavitra ny lalàna. Hoy ny Galatiana 5:2 hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Izany hoe izy tena mihitsy ny miditra ao amin'ilay olona hitari-dalana azy hanatanterahany zava-dehibe. Io teny hoe hanatanterahany io arak'ilay tenin' Jesosy hoe tonga hanatanteraka, hanatanterahany fahamarinana mihoatra noho ny an'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna teo aloha. Io ny zava-baovao nanatanterahany Jesosy Kristy ny lalàna rehetra eo amin'ny olony mba tsy hanota intsony ny olona. Hoy ny Romanina 13:9-10 manomboka ao amin'ny tapany faharoa hoe fa izay tia ny namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona, mba amin'izay didy hafa rehetra. Ny dikan'izany dia mba amin'ireo rehetra nisoratan'i Mosesy le 13 dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Hitanao, ny fitiavana ny fahatanterahana ny lalàna. Io le hoe Jesosy Kristy tonga hanatanteraka. Mbola manamafy izany ny Galatiana 5:4 hoe fa tanteraka amin'ny teny ray ihany ny lalàna rehetra dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana izany ry havana no fanatanterahana ny lalàna. Io ilay fitiavana agape izay tsy nananan'ny olombelona ary tsy hainy, fa Jesosy Kristy no mitondra an'izany tety tamin'ny alalan'ny fahasoavana izay nentiny dia ny famonjenantsika tamin'ny filazantsara izay nitanterahana. Io no mission an' Jesosy Kristy tety mba hamonjen'ny olona hiala amin'ny fahotany. Ka raha mbola tsy nandray an'io filazantsara io izy dia mbola ilainy ny lalàna hifesy hanandevo azy mba tsy hanota izy. Izay no nahatonga an'i Jesosy Kristy ny teny teo hoe mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy foana akory ny amin'ny lalàna, na dia litera ray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Mazava be ny dikan'izany fa rehefa tanteraka aminy kosa izany ilay filazantsara izay zava-baovao nentin'i Jesosy Kristy dia tsy ilainy intsony ny mianatra tsy anjery amin'ireo lalàna Mosesy be dehibe ireo, fa Jesosy no mitondra azy, mielo lalana, mitari-dalana sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ilay olona amin'ny alalan'ny fanahy masina izay dingana fahatelo ny filazantsara. Ka dia voamarina mihoatra noho ny mpanora-dalàna sy ny fariseo izy arak'ilay teny teo. Izay no nahatonga ny apôstôly Paoly nilaza hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko.
io filazantsara io zany ny zava-drehetra mana-tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy iverenantsika lavabe itsony fa efa nianarantsika lavabe teto foana ny filazantsara fa misy dingana telo. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 no misy azy hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Izay ny fanatanterahana eo amin'ny fiainantsika an'ireo dingana telo nataon'i Jesosy Kristy ireo tao a-Kalvari. Maty izy noho ny fahotantsika dia nalevina 3 andro tao am-pasana ary natsangana tamin'ny maty ho Jesosy Kristy. Io ny fanatanterahany apôstôly ny afatra lehibe napetraky Jesosy ao amin'ny Marka toko 4:12, 5:20 sy ny 4:40 hoe mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitorino filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohana. Nasain'i Jesosy nitoro ny filazantsara ny apôstôly izay mino ny filazantsara io ka manaiky atao batisa dia ho vonjena fa izay tsy manaiky an'izany dia ho elohana. Mazava ho azy fa ny batisan'ny rano sy ny batisan'ny fanahy masina ny resahana eto araka ny fanazavana ny filazantsara tany aloha teo. Hitanao, ny atao hoe finoanan'i Jesosy Kristy zany dia ny finoanan'ny filazantsara izay nataony izay manaiky sy manatanteraka an'ireo dingana telo ireo. Tsy ny lalàn'i Mosesy no nasain'ny nitorian'i Jesosy ry havana fa ny finoanan'i Jesosy Kristy, finoanan'ny filazantsara izay nataony. Afaka miantso anay ianao raha liana amin'ny DVD rehetra voalaza etsy ambony izay manazava n'izany rehetra izany amin'ny atsipiriany. Ry havana malala, tsy ny lalàn'i Mosesy intsony no amonjenantsika. Tsy ny lalàn'i Mosesy nasain'i Jesosy Kristy nitorian'ny apôstôly fa ny finoanan'ny filazantsara ny aretany. Io finoanan'ny filazantsara io nataon'ny apôstôly Paoly hoe finoanan'i Jesosy Kristy. Hoy ny Galatiana toko 2:1-2 hoe fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana i Kristy. Ny Romanina toko 7:15-20 dia manao hoe fa finoana no hanamarinana ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna. Dia mbola jerentsika ihany ao amin'ny Galatiana toko 2:4-5 milaza an'izany hoe nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinana amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy dia nino ny Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinana amin'ny finoanan'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna satria tsy misy nofo ho hamarinana amin'ny asan'ny lalàna. Mazava be zany fa tsy ny lalàn'i Mosesy velively ny azahoantsika fahamarinana sy fanamarinana fa zava-baovao tsara lavitra sy mihoatra lavitra araka ny tenin'i Jesosy Kristy teo aloha hoe mihoatra noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo fa ny finoanan'i Jesosy Kristy, ny finoanan'ny filazantsara izay manatanteraka ilay fitiavana agape ao anatin'ny olona noho ny fahafenoan'ny fanahy masina ao aminy zany. Hoy ny Korintianina 1 toko 4:1-2 hoe ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahan'Andriamantsika. Hitanao fa ny filazantsara no nanamarinana sy nanamasinana antsika io satria ny dikany hoe nohamarinina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tamin'ny ranobe rehefa avy nibebaka tsika mba ahazahoantsika famelan-keloko zany. Ary ny fanahan'Andriamanitra hoy ny teny teo no anamasinana antsika. Io filazantsara io no andresentsika ihany koa ny fahafatesana sy ananantsika fiainana mandrakizay. Hoy ny Timoty 2:1-20 hoe fa naharihary ankehitriny tamin'ny nisehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy atsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara, tsy pihana tsara le hoe filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Hitanao fa ny filazantsara no nahafoana ny herin'ny fahafatesana fa tsy ny lalàn'i Mosesy. Io no hanovan'ny tenantsika amin'ny ray mpimaso rehefa tonga Jesosy Kristy ka hiala amin'ny tsy fahalovany tia nofo ititsika fa hitafy an'ilay nofo maharitra mandrakizay ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy misy na dia iray aza fampianarana ty amin'ny fanekena vaovao
mampianatra ny olona ho ao amin'ny didy sy ny lalàn'ny Mosesy na dia iray azy. Fa isaky ny resaka didy sy lalàna ty amin'ny fanekena vaovao dia resaka filazantsara sy ny manodidina azy no resahana. Na resaka finoana io, na resaka fitiavana, na resaka fanahy masina. Ndao anie jerentsika daholo ny didy sy ny lalàna ty amin'ny fanekena vaovao rehefa nanontany an'i Jesosy ohatra ny fariseo ao amin'ny Mateo 2:20-4:30 hoe didy manao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna, dia hoy Jesosy taminy hoe tiava ny Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Dia hoy ny 140 hoe izany didy roa izany no iantohan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Hitanao, tsy misy afa-tsy ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny rahalahy zany no didy iantohan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Amin'ny dika teny Grika izy manao hoe efa ao anatin'ireo didy roa ireo ny lalàna rehetra. Ka tsy mampianatra ny olona hampiatra ny lalàn'ny Mosesy mihitsy Jesosy Kristy taty amin'ny fanekena vaovao na dia indray mandeha aza. Ndao nge jerentsika amin'izay daholo ny didy sy ny lalàna rehetra izay lazain'ny Baiboly aty amin'ny fanekena vaovao hoe ao amin'ny Jaona 3:4-4:30 Jesosy Kristy aloha dia manazava fa efa nanao didy vaovao izy. Tsy ny lalàn'ny Mosesy no nomeny fa didy vaovao. Hoy izy, didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Ny didy vaovao aty amin'ny fanekena vaovao zany dia ny fitiavana Jesosy Kristy sy ny rahalahy. Ny Romanina 9:9-20 dia milaza koa hoe fa efa naseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay ka nampahafantarina any amin'ny firenena rehetra ahatonga fanekena ny finoana. Ny didy resahan'ny Paoly eto zany dia ahatonga fanekena finoana fa tsy fanekena ny lalàn'ny Mosesy. Inona ilay didy? Ao amin'ny 5:20 izy milaza azy tsara hoe ary ho an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazantsarako sy ny fitoriana ny Jesosy Kristy. Hitanao, ny filazantsara no didy aty amin'ny fanekena vaovao. Dia ohatr'izany keo amin'ny Timoty 1:1-20 hoy ny vaky ny teny hoe fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara ary ny finoana tsy mety tsara avelatsy. Tsy mila fanazavana be zany fa ny antony didy dia tsy lalàn'ny Mosesy fa fitiavana sy finoana. Ny Timoty 1:1-4 dia milaza ihany koa hoe mba ho tehirizinao tsy hanatsiny amam-pondro hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izany didy izany. Inona ilay didy tenenin'ny apôstôly Paoly eto tamin'ny Timoty? Ao amin'ny 2:12 izy milaza azy hoe miady tsara ny finoana azony ny fiainana mandrakizay. Hitanao fa ny finoana ny didy eto. Jakoba 2:2 dia milaza ihany koa hoe kanefa raha maka ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe inona ilay didy ambony indrindra? Tiava ny namanao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo. Mazava fa fitiavana ihany ny didy eto tiana lazaina. Ny Jaona 1:2-7 dia mbola manao ihany hoe ary zao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ho amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Hitanao fa ny fitiavana foana ny resahana didy eto. Ny Jaona 1:2-7 dia milaza ny apôstôly Jaona hoe ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo. Ny didy ela lazain'ny apôstôly Jaona eto izay nananan'ny olona hatramin'ny voalohany tiany lazaina tsy milaza ny lalàn'ny Mosesy akory fa izay
nanana an'ireo apôstôly hatramin'ny voalohany rahana tamin'i Jesosy Kristy dia ny hoe hifankatiavan'ny mpirahalahy ihany satria manazava an'izany izy ao amin'ny andininy manaraka hoe izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahy dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tiany rahalahy no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fanafitohinana ao aminy. Mazava be zany. Ny Jaona voalohany toko 7:7-20 ihany koa dia mbola manao hoe ary zao ny didiny dia ninotsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny fankatiavantsika araka ny didiny nomeny antsika. Hitanao, finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fifankatiavantsika foana ny didy. Ny Jaona voalohany toko 4:1-20 koa ataoko afa-po mihitsy ianao dia izao no lazainy ary zao ny didy efa azontsika taminy izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tiany rahalahiny koa. Tsy mila fanazavana be zany ry havana fa ny fitiavana ihany no didy resahany eto. Ny Jaona faharoa toko 1:5 sy ny 9 ataoko afa-po mihitsy ho ianao dia manao hoe ary mangataka aminao ankehitriny tompoko vavy tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao fa ilay nananantsika hatramin'ny voalohany ihany tovy amin'ilay teo aloha ihany io. Dia inona ilay didina ny tokony nananantsika hatramin'ny voalohany dia aoka hifankatia isika. Mbola fitiavana ihany ny resahany eto fa tsy didy hafa na ny lalàna hafa kory. Ny Jaona voalohany toko 5:2 dia manao hoe izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia nitiavantsika n'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Jereo fa ny fitiavana foana ny resahana vao miresaka didy etỳ amin'ny fanekena vaovao fa tsy misy miresaka ny lalàn'i Mosesy mihitsy ao. Ary tsy mavesatra be tahaka ny lalàn'i Mosesy hoe 300 seninjato no isany fa tokana ihany feno ny fanahy masina ianao dia mifankatia. Hoy ny andininy manaraka hoe andininy 7 fa izao no fitiavana n'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Mazava ho azy fa ny apôstôly Jaona ihany no nanoratra ny bokin'ny Apokalipsy ka noho izany dia izay miresaka didy rehetra ao amin'ny Apokalipsy koa zany dia miresaka ny fitiavana sy ny finoana ihany koa aty amin'ny fanekena vaovao. Ny Apokalipsy toko 4:12 ohatra amin'ny tsy tokony andraisana ny mariky ny biby izay ho avy dia manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana ny Jesosy. Mazava ho azy ho fa fitiavana sy finoana trano ny resahany eto satria ny apôstôly Jaona ihany nanoratra an'ireo. Efa nanazava lava be an'izany hatramin'izay izy tany aloha rehetra fa ny fitiavana sy ny finoana no didy. Roviana no tanteraka amintsika io fitiavana sy finoana io rehefa manaiky ho fenona ny fanahy masina isika amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina dia tanteraka ao amintsika izany. Romanina toko 5:5 dia manao hoe satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao amintsika. Tsy ho hita eo amin'ny olona mihitsy io fitiavana agape io ary tsy hainy tanterahana raha tsy feno ny fanahy masina izy. Izay ilay fanekena vaovao. Misy porofo io ahalalana fa manana azy ny olona dia ny fiteny amin'ny fiteny maro samihafa na ny fiteny tsy fantatra rehefa feno ny fanahy masina. Mety hiteny ianao hoe tsy voatery manana an'izany ny olona voalazaina hoe manana ny fanahy masina. Mba niteny an'izany keo taloha fa rehefa nandalina ny Baiboly sy manana traikefa amin'ny fiteny tsy fantatra ianao dia ahita fa mizara roa mazava tsara ny fiteny tsy fantatra dia ny fiteny tsy fantatra sans samidina sy ny fiteny tsy fantatra sans samiakatra. Ny fiteny tsy fantatra sans samidina ny fanomezam-pahasoavana ho fampandrosoana ny fiangonana izay voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko 12:10. Fa ny teny tsy fantatra sans samiakatra kosa dia ho fampandrosoana ny tena. Ny Jaona toko 4:4 dia manao hoe Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Inona ny atao hoe mivavaka amin'ny fanahy? Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hoy ny Korintianina voalohany toko 4:12 hoy ny teny hoe izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia amin'ny fanahy no itenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Ny fiteny tsy fantatra sans samiakatra io no porofo ny fahafenon'ny fanahy masina
mba hatanteraka ny fitiavana agape ao anatsika. Tsy maintsy ananatsika io satria Andriamanitra dia fanaka izay mivavaka aminy, tsy maintsy ny teny teo mivavaka amin'ny fanahy. Tsy mila miezaka mitadidy na mianatra tsenjery maimbo n'le lalàny Mosesy be dia be ny olona, fa rehefa tonga kosa ilay tena ny Jesosy Kristy ao anatiny amin'ny alalan'ny fahafenon'ny fanahy masina, dia mazava ho azy fa tsy ilay intsony ilay aloka taloha. Izany akory tsy milaza hoe anota isika, sanatria izany hoy Paoly, fa rehefa feno ny fanahy masina isika dia izy no mitaridalana antsika amin'ny marina rehetra. Rehefa feno ny fanahy masina isika dia voatsindry ny fanahy masina ny asan'ny nofo rehetra, izay voalaza ao amin'ny Galatianina 5:7-10 manao hoe miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangatsangana, fahalitoana, fijejojejoana, fanompontsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana. Misy 5 izy ao fa tsy hovakitsika hatramin'ny farany. Pluriel no nanoratan'ny Paoly an'ireo rehetrareo, ary ny faranany hoe izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe tsy mahazo manana na dia iray amin'ireo azy sika ny dikany, arak'ilay teny teo hoe izay manao izany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mitanisa zavatra pluriel aminao ny Baiboly ka milaza aminao hoe aza manao an'izany, dia midika izany fa tsy azonao atao ireo na dia iray azy. Ny fahafenon'ny fanahy masina no ahavitatsika an'izany, fa tsy vitan'ny nofontsika izany ry havana satria tsy hainy, satria asan'ny nofo mihitsy ireo. Rehefa fenon'ny fanahy masina tsika dia miboiboika ny vokatry ny fanahy sivy, izay tsy maintsy ananantsika en bloc anankiray, satria singulier kosa no lazan'ny Paoly azy. Hoy izy hoe ny vokatry ny fanahy kosa, le fruit de l'esprit amin'ny teny frantsay, dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirapanahy, fanaovatsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahonona-po. Tsy misy lalàna manohatra an'izany. Midikany hoe tsy misy lalàna manohatra an'izany rehefa mijery dika teny maro ianao, dia mahita fa midika hoe tsy misy lalàna mahavita manatanteraka an'ireo. Ny dikany dia ny fahafenon'ny fanahy masina izay mamoaka ny fitiavana agape avy ao anatin'ny olona ihany no mampiboiboika an'ireo. Rehefa tonga ao am-pontsika ilay Andriamanitra fitiavana dia Jesosy Kristy, dia izy ny zava-drehetra hoy ny apôstôly Paoly. Galatianina 5:20 milaza an'izany hoe tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona atao anatika. Izay ny fanekena vaovao sy ny didy vaovao izay nomen'ny Tompo antsika ry havana. Didy mihoatra lavitra sy tsara lavitra. Ny Hebreo 9:15 dia manao hoe dia ireo manao fanimpom-pivavahana amin'izay endrika sy aloko ny zavatra any an-danitra, tahaka ny natorin'Andriamanitra ny Mosesy rehefa nao ny tabernakely izy. Io ilay fanekena taloha izay aloka. Dia hoy ny 9:4, fa ankehitriny efa mahazo fanimpom-pivavahana tsara noho ny an'ireny izy, dia araka ny nanaovana azy ho mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra. Io ilay fanekena vaovao. Inona ilay fanekena tsara lavitra? Hoy ny Hebreo 7:7 hoe fa ny lalàna dia tsy nahatanteraka na inona, ary misy kosa fampidirana ny fanantenana tsaratsara kokoa izay anatona antsika n'Andriamanitra. Ny dikany dia tsy nahatanteraka n'inona ny lalàn'ny Mosesy, fa ny filazantsara famonjena antsika kosa no teny fikasana tsara lavitra anatona antsika n'Andriamanitra. Raha te anatona an'Andriamanitra izany ny olona, dia tsy ny lalàn'ny Mosesy fa ny filazantsara. Hoy Petera rehefa nilaza n'io filazantsara io arak'izany ao amin'ny Mateo 2:7-30 tany aloha hoe mila mibebaka, atao batisa sy mandray ny fanahy masina ny olona. Dia izany hoy izy no teny fikasana anatona antsika n'Andriamanitra arak'ilay voalaza teo hoe fanatonana n'Andriamanitra tsara lavitra. Hoy izy ao amin'ny 9:7-30 hoe fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsony Jehovah Andriamanitsika anatona azy. Te anatona an' Jesosy Kristy ve ianao? Mibeba, dia aleveny hoe mipito mandifotr'olona mibatisa amin'ny ranobe, mielika ao mba azo famelana, ary raisy miery ny batisan'ny fanahy masina hitaridalana anao. Tapitra ny lesitsika androany, aza vela isy anakana anao mihitsy tsy handray an'izany fahasoavana filazantsara famonjena lehibe izany,
ary aza misy avela nakana anao ihany koa tsy ahenony toy any fandaharana veloma tompoko amin'ny manaraka indray